misaotra an'Andriamanitra Jehova ray mpanao lanitra sy ny tany. Misaotra azy isika tafahoana eto amin'izao toerana manan-tantara izao. Ary ho azy ireny ny voninahitra sy ny dera ary koa ny fanjakana. Misaotra koa ny tena ny filoham-pirenena izay nametraka ny fitokisany amin'ny tenanay hanarina sy hitondra ny fahazavana eto amin'izao renivohitry Madagasikara izao. Misaotra ny Prime Ministre sy ny gouvernement manontolo izay nisoloan'ny ministra tezeny Andriamatoa ministre ny fifandraisana. Misaotra tena toko ny amin'ny fahatokavanao eto misy olo tena manotrina an'izao valandresaka ny fanaovana amin'ny mpanao gazety izao. Ny tsara ho mariako dia araky ny mahazatra no misy ny atao hoe passation. Fa ny aminay sy ramatoa filohan'hevitry ny délégation manokana Antananarivo dia somary miavaka kely satria tsy dia tena passation loatra ny misy aminay ka tsy misy zany dossier hosoniava satria izy efa tompona andraikitreto ary nanao asa vonjy-maika fotsiny ny amin'ny raha azy misy eto. Kanefa na dia izany azy nisy olona ny tantana viditana Antananarivo ety alohan'ny nanokavako teto. Nisy flou délégation spéciale eto ampitana Antananarivo ety dia Andriamatoa Edgar zavatra vai zany izay rarekoso satria izy no farany teto ary efa mampilaza aminareo mpanao gazety aho fa niantso azy ihany aho mba hitafatafa sy hidinidiniky izay mirahalahy rapitro mba hahafantarana tsara ny zava-misy fa izy moa noho ny araky ny lalàna rehefa nilatsaka ho candidat filoham-pirenena dia tsy maintsy izy nametram-pialana. Ka tsy hoe passation no ataonay mirahalahy fa hahafantarana ny anatsarana an'ity tanàna ity ka rapitso. Dia mbola manasa anareo mpanao gazety ny tenanay ho avy amin'ny 1.5 sasany ho an'izay afaka ilazalazako iresadresaka miaraka aminy izay araky ny fahitanay azy. Fifanomezam-boninahitry ny rahalahy zany ary mbola izy koa ny fotoana ampanetretena no iantsony tenako an'ireo ray aman-dreny sy olon-kely eto amin'ny tanàna Antananarivo hitafatafa sy fampidinika amin'izy ireo dia mbola iantso ihany koa aho anareo mpanao gazety ahafantaranareo hidinidinika ny fanaovana amin'izy ireo amin'ny fotoanany daholo no anaovana azy zany. Fa ny mamaika antsika aloha izao dia ny hoe fa inona tokoa no antony nanirahananay
eto amin'ny tanàna-Antananarivo ka natao zanay ny asan'ny gouvernemanta. Misy antony lehibe izay tiako ambara aminareo mpanao gazety sy ny vahoaka n'Antananarivo. Ny antony lehibe dia raha niantso any ny filoham-pirenena naneo ny alahelo sy ny zava-mitranga eto amin'ny tanàna-Antananarivo. Ka raha niankavy ahy izy andray an'izany tanàna-Antananarivo zany eo amin'ny fitantanana anarenana aingana an'izany tanàna-Antananarivo zany dia anao ekeko izany. Ny antony nanekeko azy no tiako tsapatsika tsara ny filoham-pirenena dia filoham-pirenena nofidian'ny vahoaka. Filoham-pirenena izay napetrak'Andriamanitra tokoa tamin'ny toerana. Raha ny filoham-pirenena nofidian'ny vahoaka sy ny gouvernemanta misy amin'izao fotoana izao no miantso amin'ny tenako hanarina aingana dia aingana ao anatin'ny fotoana fohy ny tanàna-Antananarivo dia tsy afaka handahana zany ny tena satria ny vahoaka zany no miantso amin'ny alalan'ny filoham-pirenena. Ka izany no isorako amin'ny filoham-pirenena sy isorako ny vahoaka koa satria antso no iheverako an'izao andraikitra sarotra sy makadiry napetraka eo an-tsoroko izao. Raha mijery isika ny tanàna-Antananarivo dia ao anatin'ny fampitehana izy, ao anatin'ny aretina izy, ao anatin'ny faharatsiana izy, ao anatin'ny tsy fampidrim-pahalemana izy, ao anatin'ny fahalovana izy. Izany toerana misy ny tanàna-Antananarivo zany dia tsy tonga ho azy fa misy antony matoa tonga amin'izany ny tanàna-Antananarivo. Ary ny zavatra iraka nampanaovina anay satria iraka ihany aho fa tsy olo-pôfity anatanteraka iraka dia ny amerina amin'olono an'izany tanàna-Antananarivo zany ka anam-pifaliana sy anam-piadanana ny vahoaka izay moniny eto amin'ity tanàna ity tsy homenatra ny firenena eo anatrehan'izao tontolo izao. Ka raha misy koa ny vahiny mpizaha tany tonga eto dia ho tsarovany mandrakizay ao ambony sy ao an-tsaina hoe ahoana zany tanàna-Antananarivo zany. Ny fanirianao vahoaka n'Antananarivo, ny hatsara ny fiainanao, ny ampilamina, ny andaminana ny embouteillage, ary koa ny ady atao amin'ny kolokolo. Izaho tonga eto tsy natao tokoy fa hanompo anareo, ianareo vahoaka, ianareo mpiara-miasa amiko, hanompo anareo
no nanyrahana eto. Ary Andriamanitra naniraka voalohany amin'ny alalan'ny filohan'ny repoblika. Izaho olona matahotra an'Andriamanitra, tena matahotra an'Andriamanitra. Satria tsy mahamenatra ny miteny an'izany, tsy mahamenatra ny filazantsara. Izaho efa maty, fa Jesosy Kristy mivelona atao anatiny. Mitondra tanàna Antananarivo araka ny lalàna ny tena, hanaja ny lalàna, hapiatra ny lalàna, ary izay tsy mifanaraka amin'ny lalàna dia hodinina ny aminy. Ny lalàna nefa dia ho ampiarina, ampahamariana sy ampahendrena. Raha misy ny lalàna tokony ahitsy, dia ahitsitsika izany. Satria tsy tombontsolon'olombitsy no arovana eto, fa tombontsolon'ny vahoaka maro anisy no arovana eto. Izahay dia no iray hanao an'izany asa izany. Ary fantatsika, raha mijery sy manontany mombamomba ny zava-misy eto amin'ny tanàna amin'izao fotoana izao, ny amin'ny vola eto manana dia tsy ampy izany. Mety misy antony angamba amin'ny mahatsy ampy azy, fa eto tsika anarina an'izany. Ny tiako tsapatsika sy fantatsika dia izao: mila fifanomezan-tanana izahay, mila fifanampiana izahay. Na tokavako eto tsy misy loko politika, tsy amin'ny maha-olona toko aho, na hoa maha-olona vondrona, fa amin'ny tsaikefa sy ny fahaizana nomen'Andriamanitra aho teo amin'ny lalana izay nalehako no atolotro ho an'ny vahoaka, hitondrana fahazavana sy fiadanana eto amin'ny renivohitry Madagasikara. Koa ampanetetely ilazako amintsika fa tsy andrarak'imby aloha izahay, tsy hevitra izahay na inona kidolo, na inona kiaty, fa tsy maintsy ho tafaverina amin'lohany ny tanàna Antananarivo. Samy mahatsapa izany. Raha misy fankatana tokony atao kanefa tsy efa zany, dia isaorana izay efa. Fa raha ohatra tsika miaraka amin'Andriamanitra manao ny asa, raha ohatra tsika matoky an'Andriamanitra eo amin'ny asa, mofo dimy sy hazan-drano roa haintoko tamin'ny alalana, ny zara izany tamin'ny fianakaviana 5,000. Ka raha kely apetrak'Andriamanitra eo ampilatanantsika, na ahoana no endry, raha matoky an'Andriamanitra isika dia tokony ho vitantsika ny asa. Azaho mahametoky anareo fa vitantsika ny asa. Raha
fa nieritreritra fa hoe sarotra be izy ity ka tsy ho vitako io. Mety eo anatrehan'Andriamanitra nanaiky an'izany mission izany. Ary efa nanaiky ato eo anatrehan'ny filohan'ny fanekenan'izany dia mivavaka ny tena. Nantany an'Andriamanitra. Inona ny zava-mitrangy eto Antananarivo? Dia izao ny valibavaka azo. Isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drano fa mifanahy ratsy eny amin'ny rivotra sy amin'ny mpanjaka ny fahamaizinana eny amin'ny rivotra. Izaho tonga eto tsy ahaka na iza ho fahavalo tsy ianareo ny olona ao amiko. Ary tsy mahalala akory aho ny momba anareo na iza na iza. Fa kosa hitondra fiavana, hitondra famonjena ao amintsika tsirairay avy. Ka na misy ary ny fanapahan-kevitra mety moenjana ho an'ny olona dia izany teny amintsika mihinan-kavy. Fa matory izany matao dia ho amin'ny tombontsoanao zany, fa tsy ho amin'ny tombontsoako vetivety. Nanao voady aho tamin'Andriamanitra fa hanafona tena noko azy. Ka ny fanomponan'Andriamanitra dia izao: tiavana Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra, ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra. Tiavany namanao tahaka ny tenanao. Ary maheno an'izao antsoko izao koa: ianareo izay vonina hifanampy, hitondra ny fanampiny hatrany amin'ny toerana faran'izay kely indrindra azy, dia raisina tanandroa ho apetraka amin'ny fandaminana. Tsy maintsy manao tanamaro isika hanarenana aingana ny tanàna Antananarivo. Ny mahasarotra n'ity mission ity dia izao: azo atao foana manarina ny tanàna, na roviana na roviana, fa le hoe aingana fa mijaly ny vahoaka, izay no mahasarotra azy. Izy tsy maintsy tanterahana anatin'ny fotoana fohy no mahasarotra azy, satria kely eo am-pelantanana. Fa aza mijery ny akelezany eo am-pelantanana, fa ny fonao jerena, ny tenanao jerena, ny fahavalontsika voalohany eo amin'ny fampandrosoana ny tanàna dia ny tenantsika aloha, ny fitiavan-tenantsika, ny tenantsika ny fahavalontsika voalohany, ny fakapanahy ao anatintsika, ny fahavalontsika voalohany. Tsy maintsy lesentsika izany. Kanefa tsy haharesy an'izany ianao ry Antananarivo raha tsy ao aminao Andriamanitra. Tsy haharesy an'izany. Tsy mahamenatra ny mijoro eto manambara amintsika ny fisaorana an'ireo olon'Andriamanitra maro, na mpitondra fivavahana na ny vahoaka an'Andriamanitra izay naneo ny fiarabana sy ny fankasana ary naneo ny hivavaka ho an'izao tanàna Antananarivo izao. Ka miantso atsika ianareo izay matahotra ny Andriamanitra Abrahama rehetra hivavaka tsy akaiky isan'andro mitondra mbavaka ny asa izay ho ataonay, tahaka ny Aarona ny tanany Mosesy tsy enjera. Eto anatrehan'Andriamanitra ny tenenako atsika an'izany: ny tena ilainay, ny fahaiza rehefa ao aminay
fa misy miasa maiky tsy maintsy resena ary tsy misy trano voatsanga raha tsy Jehova manao trano dia miasa foana amin'ny mpanao azy. Raha tsy Jehova ny miambina ny tanàna dia miantoky foana ny mpiambina. Raha ohatra ohatran'izao no ahitanareo mety afaka fotoana kely mety manihia satria mety tsy matory anao manala